ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miaraba antsika rehetra ary avako malala tratra ity alakamisy fahatsivy ny volana jona ity. Ny voalahatra mofinaintsika anio dia ny jaona toko faraitsy ambin'ny folo, jaona toko faraitsy ambin'ny folo ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompoko, raha teto ianao dia tsy mahatiny anandahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy, akory tiabe ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, moa tsy hainy lety izay nampairatra ny mason'ilay jamba ny manao izay tsy nahafaty andra lehilahy ty, dia voto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabaviny maty taminy, tompoko, maimbo izy zao, fa efa efarany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha io, misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy ihany mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina nylazako izany mba hinono fa ianao naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoa, dia nivoaka ny maty. Nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafemo sara koa ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy, ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy, ireo nino azy, fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny ny fahasivy amby telopolo no entina mampahairanao ry havako. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Jesosy, esory ny vato. Ity jaona toko faraitsy ambin'ny folo ity ry havako dia andinitsy ohatra masina mahazatra antsika pino ny fandrenesana azy. Tsy vaovao amintsika mihitsy ny tantaran'ny Lazarosy satria fandrentsika isaky ny misy manjoa, matetika rehefa misy manjoa, misy aramoa andinitsy ohatra masina fanalahidy mihitsy amin'ny fotoana itoriana ny soatra masina na ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny manjoa. Toy ny tenin'i Jesosy hoe zaho ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ana dia maty aza teo velona indray andiny fa dimy amby roapolo. Tantara tsy vahiny amintsika ny jaona toko faraitsy ambin'ny folo, noho izy tantara mampahery antsika eo alohan'ny fahafatesana, tantara mampatsiaro antsika fa Andriamanitra mandresy ny fahafatesana ny Andriamanitritsika. Fa tsy izay ihany no lafiny zavatra izay asehon'ny jaona toko faraitsy ambin'ny folo, tsy hoe jaona mitantara ny fandresen'ny tompon'ny fahafatesana ihany, fa ity jaona toko faraitsy ambin'ny folo ity koa araky ny fahafantarantsika azy no mirakitra ny andininy fohy indrindra raha misoatra masina. Ny andininy fadimy amby telopolo, Jesosy nitomany. Io no andinitsy ohatra masina fohy indrindra ao amin'ny Baiboly. Io no andinitsy ohatra masina fohy indrindra, Jesosy nitomany. Revako raha toka jaona zany mitantara ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty, dia misy andininy fohy de fohy mamitina ny fiainany maha izy azy anankiray an'i Jesosy, Jesosy nitomany. Raha toka zaraintsika roa lay mofinaina ao antsika anio ry havako, ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby efapolo dia mizara roa tsara. Ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo, na ny fafito amby telopolo, sy ny andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby efapolo. Mizara roa tsara. Ny tapany voalohany dia miresaka ny maha olombelona ny Jesosy. Jesosy mitomany. Tsy hoe Jesosy mitomany ihany, fa Jesosy votona alahelo. Tsy Jesosy votona alahelo ihany, fa Jesosy torakolo
tora-kovotra indroa jaone eto no miteny manao hoe vonto ny fanahiny Jesosy amin'ny andininy fa 3:30 de vonto ny fanahiny ka tora-kovotry ny alahelo izy 9:30 de vonto indray ny fanahiny Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Jesosy mety mitomany. Jesosy manao zava-dehibe ny fitiavana namana. De hoy ny olona nijery manao hoe endrety abe ny fitiavany azy. Lay Jesosy olombelona. Lay Jesosy olombelona. Manana anarana izy Jesosy. Tonga olombelona izy. Zay no aseho anjaona eto. Ry havako aseho anjaona zany fa izao. Lay Andriamanitra tonga olombelona Jesosy. De izao tonga mahafantatra ny alahelontsika. Raha tsy tonga olombelona Jesosy, tsy mahafantatra ny alahelontsika. Tsy afaka mitondra ny alahelontsika izy raha tsy tonga olombelona. Ary rehefa tonga olombelona izy de miara mitomany amintsika. Miara misento amintsika. Miara ory amintsika. Mahafantatra ny olantsika. Mahafantatra ny fahadisom-panatenantsika. Hoy Maria, raha mba hatetry ianao de tsy matiny ianao tahako. Mahafantatra nenina ty anatintsika. Mahafantatra zay mety ho fangiry firitsika raha tsy tonga olombelona Jesosy. Raha tsy tonga olombelona tamin'ny alalan'ny Jesosy Andriamanitra, naniraka ny zanany Andriamanitra de zao tsy afaka mitondra ny alahelontsika teo amin'Andriamanitra isika. Jesosy tonga olombelona. Fantany zany ny fahorintsika. Tonga olombelona Jesosy, lay zanak'Andriamanitra teraky ny ray talohan'izao rehetra zao, io fa tonga ny ara-monina tamintsika. Tonga nofo Jaune, toko voalohany, mba hahafahany miara-mangiry firenitsika. Tsy mpanao tazan-davitra tsika zany Andriamanitra, fa tonga eo akaikitsika izy. Ary tsy tonga eo akaikitsika fotsiny izy, fa tonga miara-mitondra amintsika ny sento-potsika. Rehavako malala, zay ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tonga olombelona. Tena olombelona. Ary eo akaikinao, mahita ny zavatra rehetra lalovanao. Fa ny faharoa de zao, tapany faharoa, manomboka ny 9:40 na 9:40 ka hatramin'ny 9:4 de miariary indray ny mahandriamanitra ny Jesosy. Miariary ny mahandriamanitra ny Jesosy, 9:40 hoy Jesosy, raha izao de fantatro fa miay no hamandrakariva ianao. 9:4 9:3 ry Lazarosy mivoa. Zany hoe amin'ny tapany faharoa amin'ny fitatary ty de zao, io indray Jesosy fa miariary ny mahandriamanitra azy. Io lay Jesosy Andriamanitra olombelona. Mitafinofy izy aty amin'izao tontolo zao, fa Andriamanitra izy ka afaka miresaka amin'Andriamanitra. Afaka mitafa amin'Andriamanitra. Manakaiky an'Andriamanitra ary afaka miditra ao amin'izay tontolo tsy azon'ny olombelona idirana tahaka ny fahafatesana sy ny fiainantsy hita azy. Afaka mibaiko zay tsy azon'ny olombelona baikona azy de ny maty sy ny fahafatesana. Io Jesosy fa miariary ny mahandriamanitra azy ka miditra ao anatin'ny fahorian'ny olona ary miditra ao anatin'ny tontolo zay tsy azontsika idira. Miresaka amin'Andriamanitra. Mibaiko ny zavatra rehetra na de ny fahafatesana azy. Na de ny fiainantsy hitara. Baikony Jesosy. Miariary ny mahandriamanitra azy. Eto amin'ity mofonana zay voalahatra ovaketsika ty zany rehavako malala. De mazava tsara ny mahandriamanitra ny Jesosy sy ny maha-olombelona azy. Andriamanitra tonga olombelona mba hitondra ny fahorian'ny olombelona. Tonga olombelona Andriamanitra mba hahafahany mitondra ny fahorintsika, hahafahany manatona atsika. Raha tsy tonga olombelona Andriamanitra, tsy afaka nanatona atsika. Satria tsika tsy afaka nanatona an'Andriamanitra intsony, satria mpanota efa niala tamin'Andriamanitra. De tonga olombelona Andriamanitra mba hahafahany manatona atsika, mitondra nyity fahorintsika ity. Fa izao tonga olombelona koa Andriamanitra mba hahatonga antsika afaka manatona an'Andriamanitra. Mba hahatonga antsika miditra ao anatin'ny tontolony tsy azontsika idirana. Mba hahatonga antsika handresy ny fahafatesana, hahatonga antsika afaka hiresaka amin'Andriamanitra de tonga olombelona koa Andriamanitra. Asehon'ny Jaune zay toetra roa
zay mahandriamanitra sy maha olombelona ny Jesosy zay. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra ho atsika zany, fa tsy ho azy akory. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahafahantsika, ahafahany manakaiky atsika, mamonjy atsika. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahafahantsika manakaiky azy. Fa zao rehefa koa malala. Alako mbalaza teo ny 9:30 no entina mampahery anao. Izany Jesosy tonga olombelona sady Andriamanitra izany no miteny eo anelanelan'izay manao hoe esory ny vato. Esory ny vato. Lay teny hoe vato, litos no ampiasain'ny teny grika azy, dia samy hafa amin'ny hoe Petros, ny Petros vato lampy zay mety ho vojarano ngeza be io. Fa ny litosa dia karazana roa mety ho le vato fanaovana trano iny, zany hoe le vato efa avy namboarina mba hahafahana manao trano iny, na mety ho le vato kilonjy itorahana olona na itorahana vorona, iny ko litos, na koa le vato pasana ngeza be iny litos. Teto zany dia litos zany hoe lay vato efa avy nitefena, vato avy nilalova ny tanan'olombelona, zay le litos. Vato mety vato lampy ngeza be anankiray voajanahary, de nisy mpikapa vato teo, dia namboarin'ny olombelona iny, de tonga vato boribory na vato anaovana farafara, fa vato efa avy namboarin'ny tanan'olombelona, de tonga varavara-pasana, zay le litos. No zany de zao esory vato zay nataon'ny tanan'olombelona manakina anao io, zay ny dikany. Esory lay litos. Lay litos zany de zao tsy vato nataon'Andriamanitra io, fa vato nataon'olombelona io. Vato zay avy lalova ny tanan'ny olombelona io, ka mety manakona anao io. De hoy Jesosy tamin'ny Maria, tamin'ny Marta, esory zany vato zany. Tena hita olany Marta. Ozy Marta manao hoe Jesosy teny efa maimbony eo. Lay vato zany rehefa koa malala de raha jerena rabaky teny marina fa eo tokotany pasana ny resaka eto. Fa izao John de matetika fomba fitenin'ny John dia manao ataontsika hoe karazan-drazana sary teny mandrakariva. Ka fomba fitenin'ny John mandrakariva ny manao sary teny. Misy ny heviny rabaky teny amin'ny John. Zay didika hevitra fa mandresan'ny fahafatesany Jesosy, hevitra rabaky teny io. Mahay manangana ny maty Jesosy, hevitra rabaky teny io. Fa misy koa ny hevitra ao ambadika zay, de ao anatin'izany ity vato ity. Hoe misy fotoana eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, misy zavatra nataon'olombelona manakona azy, mibahana azy. Ary dia iny vato iny de afaka malala zay eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, de manakona azy tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary eto dia ho Jesosy tamin'ny Marta, misy vato manakona anao tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. De hoe Marta manao hoe eny, misy vato eo. Fa raha esorinao i vato de izao maimbony ao. De hoy Jesosy, ny ao ambadika io vato io tsy maimbo zany fa ny voninahitr'Andriamanitra ny ao ambadika io. De hoy Marta, tsy Jesosy, raha vo esorinao vato io de maimbony ao, fahalovana ny ao, fahavoazana ny ao, ary tsika rehetrireto de hiara-miala eto amin'ny toerany ity raha esorinao vato, tsy zakatsika za. De afaka malala eto zany Marta de manana olona roa lehibe. Ny voalohany de izao, ny vato tsy ny fahoriana manoloana ny Lazarosy, ny fahoriana zay fandaozana tamin'ny Lazarosy, zay mafy de mafy volany Marta eto. Fa ny faharoa de zao ny fahadisom-pana tena. Efa maty le anadahany, efa teo amin'ilay Jesosy izay mahay ny zavatra rehetra, toy izy manao hoe raha mba teo matsy ianao, nanamafy ny alahelony ny fahitana hoe tokony tsy ho faty Jesosy, tokony tsy ho faty Lazarosy. Raha teo ianao de tsy maty izy. Raha tsy tonga mihitsy Jesosy de honionina ihany Marta. Saingy zao mba tonga ihany Jesosy fa tara. De zao mafy ny alahelony Marta. Ary matetika rehefa koa malala tahaka zany angentsika.
indrisy raha mba izao mantsy ny natao de tsotr'zao zao no niranga, raha mba ity mantsy zao no natao, raha mba niezaka kely fotsiny tsika, raha mba nampindranina zao tamin'iny, raha mba nitohanan kely fotsiny a, raha mba nenony kely fotsiny a, raha mba niraisiny kely fotsiny a, raha mba nataony kely fotsiny zao, raha mba hanatsiaro akely izy sy ny sisa rehetra, de ho tsy tratran'zao a, de ho tsy nitrango zao, de ho tsy maimbony eo ambadika io, de ho tsy nisy io vato io, de ho tsy nitrango zao rehetra zao. Fantatra Jesosy zay. De hoy izy tamin'ny Marta manao hoe esory ny vato. Inona le vato? Rehavako malala hotsika manao hoe ndraindray a eo amin'ny fiainany kristianina de manao tahaka ny Marta tsika. Manao tahaka ny Marta itsika, ny olantsika no hitatsika fa tsy hitatsika Jesosy. Ny olantsika no hitatsika fa tsy hita Jesosy. Ary ndraindray lay vahaolana no eritreretitsika sy no everitsika ho vahaolana iny ihany no hitatsika hoe raha ohatra mantsika izao, raha ohatra mantsika izao, raha mba nisy mantsy noatr'zao de iny tonga amin'ilay fitenin'ny tanora andavanandro manao hoe nitakizay sy tsy misy mitovy ihany. Fa zao rehefa ko malala eto Jesosy de mitaonantsika tsy hitodika amin'ny lasa. Jesosy raha tsy tonga mihitsy de mahazo kakeriny neniny ianao. Fa ankehitriny Jesosy efa tonga, efa pino ianao. Jesosy zany tsy hoe lavitra anao tsony, fa efa eo izy mbola kakeriny nenina ihany Marta sy Maria. Jesosy efa eo, zany hoe Jesosy efa vahaolana, Jesosy efa eo akaiky mbany masony eo. Fa izao mbola any amin'ny orana ihany ny masony, ndry efa maty, ndry maimbo zaony ao, ndry sy ny sisa rehetra. Tsy fantany fa io Jesosy io olombelona sady Andriamanitra. Tsy ilay Jesosy olombelona fotsiny io fa Jesosy Andriamanitra ihany koa zay mitaky finoana amin'ny Marta sy Maria. Hoy izy amin'ny Maria ary ambony ary hoe mino zany va ianao andininy fa 4 hoe zany fanganana matsy fiaina, mino zany va ianao. De miteny amin'ny Marta indray izy manao hoe raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Rehavako malalo, misy ny vato manakona ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa izao aza ny vato ny jerena, aza any amin'ny vato ny masonao, aza any amin'ny nenina sy any amin'ny lasa koa ny masonao, aza any amin'izay efa tsy vita ny masonao, aza any amin'izay efa tsy nety ny masonao, aza any amin'ny alehiben'ny vato sy ny ola ny fiarahamonina ny masonao, fa any amin'ny finoana. O Jesosy, tsy voalazako anao fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza mietreritra maneo ambadika io vato de zao fahalovana, efa vita, efa tsisy ninona tsony ny amiko, ny ao ambadika zao de zao faharavana tanteraka. Tsia, mino fa ao ambadika io vato io, esory ny vato fa ao ambadika io vato ny voninahitr'Andriamanitra. Inona dika zany rehavako malala? Esory ny vato fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Inona dika zany rehavako malala? Voalohany indrindra de zao rehavako ny dikan'izany, zava-dehibe ny finoana. Zava-dehibe ny finoana rehavako. Ny finoana no entinao miatrika ny fanesorana ny vato. Ny finoana. Tsy manao na inona mihitsy Jesosy eto raha tsy efa nesorina ny vato. Tsy niteny tamin'ny Lazarosy izy hoe Lazarosy mivoa raha tsy efa nesorina ny vato. Tsy niala ny vato raha tsy efa nino Marta fa mahay ny zavatra rehetra. Ary raha tsy efa nino ny tenin'i Jesosy izy. Ny dikan'izany rehavako malala, fanapahan-kevitra ino no andrasan'Andriamanitra. Jaona de isa mamerimberina rehavako mahazava-dehibe ny finoana. Jaona moa any amin'ny 2:20 de manazava mihitsy fa ny antony ny ratana ny filazantsaraka ny Jaona de mba inony ny olona ny Jesosy. Vao manomboka ny Jaona 1, Jaona 2, Jaona 3 toy izao ny tiavan'Andriamanitra toy izao hodeny zay rehetra mino mba tsy hove zay rehetra mino azy. Verimberina ao anatin'ny Jaona andetrahatra ty amin'ny 2 aza izan'izay tsy mino fa mino nosoratan'izao boky zao mba inonareo sy ananareo fiainana. Ao amin'ny Jaona rehavako malala de zao ny finoana no manaisotra ny vato. Sarotsika tsara raha vo niainga andeha ho any amin'ny fasana ry Maria andeha hikarakara ny vatony Jesosy de efa voaisotra ny vato. Izy ny tebiteby manao hoe iza no naisotra ny vato. Tonga teny amin'ny fasana izy efa voaisotra ny vato.
Jesosy no manaisitra ny vato. Aty amin'ny toko faraika ambin'ny folo Jesosy eto ny teny hoe esory ny vato. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy no nanaisitra ny vato. Ny fitsangana ny tompo tamin'ny maty no nanaisitra ny vato. Ny dikan'izany ny finoanao no manaisitra ny vato. Inona le vato zay manakana tsy ahitanao ny voninahitryandriamanitra io. Le afaka malala andao zatsisy azavarina mijery ny vato misakane. Te ahita ny voninahitr'andriamanitra anao mino de miaisitra io vato de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Fa ny faharoa le afaka malala zay ahitsy ny jaona tsara eto na ny maromana koa tsy ndriny jaona tsara tsy ny fahagagana ny zava-dehibe. Hoy izy manao hoe raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. De izao tsy miteny Jesosy eto hoe raha mino ianao de ho hitanao Lazarosy mitsangana amin'ny maty, na hoe raha mino ianao de ho hitanao ny fahagagana. Tsia, raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Zany hoe ny zava-dehibe amin'izao de ny voninahitr'andriamanitra fa tsy ny fahagagana akory. Tsy ilay fitsanganana amin'ny matin'ny Lazarosy akory ny tena zava-dehibe eo fa ny voninahitr'andriamanitra. Ary tsy eo ihany io no misy an'io. Hitantsika hatrany amin'ny andininy toko faefatra, andininy fahatelo amby roapolo any amin'ny tantarany jaona toko fasivy sy ny sisa rehetra dia misy ny teny hoe ny antony zao de mba hanehoana ny voninahitr'andriamanitra. Tsarotsika tsara lay lehilahy teraka jamba. Zany hoe ry havako malala no atsaitsika mandrakariva de zao ny antony sy ariarian'ny voninahitr'andriamanitra tsy de hoe mba hisian'ny fahagagana loatra na hoe misy ny fahagagana ndraindray tsika mantsy varina mitodika amin'ny fahagagana hoe de le fahagagana ny zava-dehibe tsy de tena le fanangana Lazarosy tamin'ny maty iny eo fa ny ariarian'ny voninahitr'andriamanitra. Ny fahagagana de endrika iray monja ihany isehon'ny voninahitr'andriamanitra fa tsy voatery ho fahagagana ny isehon'ny voninahitr'andriamanitra fa mety amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Endrika iray isehon'ny voninahitr'andriamanitra ny fahagagana fa aza atao manao hoe tsisy voninahitra miariary raha tsy eo ny fahagagana. Ndraindray mantsika tratra ny fampianarana ataontsika hoe ireo fampianarana maro isan-karazany de zao amintsika ny antsoina hoe voninahitr'andriamanitra de zao fahagagana ihany. Rehefa tsisy fahagagana tsisy voninahitr'andriamanitra diso zay ho jaona. Anankiray amin'ny fisehon'ny voninahitr'andriamanitra ny fahagagana. Ny zava-dehibe nahamaika an'i Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty eto de zao ny ariarian'ny voninahitr'andriamanitra fa tsy anaovana fahagagana ka eritreretintsika ho andriamanitra ny fahagagana. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra andriamanitra tsy aditsika hevitra zany fa nitodiantsika ho amin'andriamanitra sanatria magicien. Andriamanitra mpanao majika tendray miferitreretintsika n'andriamanitra ary sanatria mangataka sika ka misy olona maty misy olona marary mafy ka mangataka tsika hoe andriamanitra ataovy velona izy ka maty lay olona de zao eritreretintsika ho tsy miariary ny voninahitr'andriamanitra satria maty izy, satria maty le olona. Tsia, mety maty le olona fa zao ny ariary mandrakariva ny voninahitr'andriamanitra. Impiry zany tsy ny tsy fahafatesan'le olona akory no hoe tsy maty le olona zay vao miariary ny voninahitr'andriamanitra. Raha mangataka amin'andriamanitra sika tompo mba ataovy sitrana moraniny ataovy sitrany ranony eo alohana ny fahafatesana. De raha maty le olona de mitentsika hoe tsy niariary zany voninahitr'andriamanitra satria tsisy fahagagana. Tsia, misy mandrakariva ny voninahitr'andriamanitra na de maty azy le olona. Rehefa zay ny sitrapon'andriamanitra fa amin'ny endrika hafa indray ny ariariany le voninahitr'andriamanitra. Mety amin'ny lafin-javatra hafa fa meteza ino meteza hanaisitra lay vato de zao ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Le avako malala zavatra lehibe ifandraisantsika amin'andriamanitra zany de ny finoantsika miandry ny fandraisen'ny tompo ampiariariany voninahitra. Fa izay amarantsika azy afaka malala de izao hoy ihany Jesosy manao hoe esory ny vato. De amin'ny andininy efatra amby efapolo de hoy Jesosy vao izy ka avelao andeha. Zany hoe ny antony ariarian'ny voninahitr'andriamanitra ry havako malala esory ny vato de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra fa izao esory koa ny vato de vao izy ka avelao andeha. Zany hoe io zany Lazarosy fa rehefa nivoaka vao anatin'ny fasana de mbola nisy mosoara ny vavany io fa mbola nisy fehipaty teny aminy mbola teny aminy daholo ny mariky ny fahafatesana de hoy Jesosy vao izy. Zany hoe rehefa hitatsika ny voninahitr'andriamanitra miariary ny voninahitr'andriamanitra
dia isika kosa manaiky hiara-iasa amin'Andriamanitra. Tsy hoe mitondra ny olantsika eo amin'Andriamanitra ihany isika, fa manaiky ho ampiasain'Andriamanitra. Afaka malala ndraindray ny kristianina, hain'ny kristianina ny mitondra ny olana ao amin'Andriamanitra. Izao Andriamanitra ny olako, jerety mahazo ahy, jerety fahoriako, jerety isentiny foko, jere misy zavatra niriko tsy azoko diso fanantenana. Hain'ny kristianina ny mitondrany eo amin'Andriamanitra. Fa izao tsy hain'ny kristianina ny manaiky hiara-miasa amin'Andriamanitra. Ry havako malalo, Andriamanitra tsy mampiasa olona kanosa. Azo misy eo misoatra masina tsy manao ninina mihitsy de Andriamanitra miasa rery. Fa eto Jaona miteny manao hoe zao noho izy anaka. Ny olanao de atrehinao miaraka amin'Andriamanitra. Ny olanao de atrehinao miaraka amin'Andriamanitra. Maty ny anadanao zany mantsy amin'ny maro teto. Efa efarana hoany alahelinao eo daholo ny olona mitazana anao, fa izao atrehinao ny olanao. Fa esory io vato io, atrehinao ny olanao. Tsy kristianina mandositra olana ianao, tsy kristianina eo mametraka ny olanao amin'Andriamanitra de miandry fotsiny, tsy zay mihitsy. Misy fotoana miandry fotsiny mpino, fa misy fotoana tao mitompo hijoro hiatrika ny olana. Inona ny fitaovana? Ny finoana. Inona ny fitaovana? Ny fahasahiana hiatrika ny olana miaraka amin'Andriamanitra. De eto Jesosy mitona antsika tsy handositra olana, fa hiatrika ny olantsika. Io ny vato mpanjino, esory io, raiso ny andraikitrao, esory io. Inona ny fitaovana? Ny finoana ao fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary ino no andrasana aminao? Manaiky hiara-iasa amin'Andriamanitra. Fa ao Lazarosy. Ataon'Andriamanitra ny azy, Lazarosy mivoa hatreo ny azy. Fa ny anjaranao rehefa aveo, esorinao ny vato. Ny teny Andriamanitra, Lazarosy mivoa, miditra tsehatra indray ianao. Fa ao izo Jesosy. Ry havako malala, miandry ianao Jesosy. Mino ianao. Fa mahay ny zavatra rehetra. Voaisitra ny vato satria mino ianao. Fa tsy ampy zay ry havako malala. Mivonoana hita ny voninahitr'Andriamanitra. De mivonoana koa hanaiky hiara-iasa amin'Andriamanitra. Fa ao izy. Be dehibe ry havako malala, ny olona miandry anao zay nahita ny voninahitr'Andriamanitra hamahazy. Be dehibe nge ny fatorana mamatotra ny olona eto Madagasikara. Tsy ny fahantrana ihany, ny abadona ohatra. Azonao sary an-tsaina ve? Fa am'izao andro ataontsika hoe taonjato fa raiky amby roapolo zao, mbola 300 isanjato, 5 isanjato ny malagasy mihoatra zany aza ny faritra sasany. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra akory. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra akory. Tsy mahay manoratra ny anarany akory. Mbola tenenina manao hoe io ny anaranao de eto ianao manisy sony. Rehefa makeny amin'ny tribonaly ianao na mandeha makery amin'ny atao ve makeny amin'ny fananantany amin'ny domaine, de mbola mahita olona mahita manao hoe inona kay ny vakiny ity, mba azonao vakiana avy ity, miangavy kely anao mba inona kay ny vakiny ity, azava ho amiko kely ity. Na resaka fananantany mbola mitemina aiza kay manisy sony. Mbola firy amin'ny malagasy eny amin'ny tribonaly tsy mamaky teny sy manoratra. Makeny amin'ny commune ianao eny amin'ny mahita taratasy fiantsoana de mbola misy olona manao hoe inona kay ny vakiny taratasy fiantsoana ity. Be dehibe ny olona eto Madagasikara tsy mamaky teny sy manoratra. Isika mantsy variana amin'ny hoe be dehibe ny olona manao Facebook e, be dehibe ny olona manao Twitter e, be dehibe ny olona manao internet e, fa tsy ry havako malala. Tsy manana 5 isanjato ny malagasy 520 tapitrisa koa renge mahay an'izany. Be dehibe. Maika moa fa ny hoe mbola hamaky gazety, firy ny malagasy afaka hamaky gazety, firy ny malagasy mbola afaka hamaky ny ataontsika hoe ny vaovao anatin'ny internet io, firy. Zahatra vitsy ange zany, satria tsika mipetaka amin'ny toerana renivohitra dia dia averintsika ho fa tahaka antsika daholo ny malagasy rehetra. Tsia, fa be dehibe ny mbola malagasy fatorany abadona, ambakain'ny olona amin'ny taniny, ambakain'ny olona amin'ny fananany, ambakain'ny olona amin'ny fanarahana maro isan-karazany. Be dehibe. Ary be dehibe ny olona tahaka ny Lazarosy eto. Mbola izao, mbola voafeny vavany, mbola misy mosoara. Mbola be dehibe voafeny tanany, tsy afaka manao na inona na inona. Be dehibe mbola voafeny tongony. Fa miandry ianao efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy hoe nahita ny fahagagana iny eo, fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Mitafitain'Andriamanitra ianao. Te be dehibe ny mbola malagasy miandry ianao. Tsy afaka miteny na inona na inona akory. Vonina ve ianao anaisitra ny mosoara eo amin'ny vavan'ny malagasy ka manantona azy tsy afaka hiteny na inona na inona. Vonina ve ianao hamany tanany ka ahafaha mba miasa. Vonina ve ianao hamany tongony ka mba ahafaha mihazakazaka mitondra ny vaovao mahafaly tahaka anao koa. Satria ianao nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako malala, aza finaritra mitondra ny hoe ny olana eo amin'i Jesosy ihany.
ka nivany jesosy zany satria nino ianao fa finareta koa hiara-iasa amin'andriamanitra, finareta koa hijoro tahaka ny marika hoe za tompo amany olana, za tompo ho fiasana eo ampelantananao. Ny antony anehoan'andriamanitra ny voninahiny aminao tsy ho anao ihany hoe voavany olanao, fa izao ho any amahanao ny olany ny afako. De hoy ny tompo aminao ary, esory ny vato, esory ny vato fa ahita ny voninahitr'andriamanitra ianao, esory ny vato de meteza hiara-miasa amin'andriamanitra, hamary olona mpiarabelona aminao, mpiray tanindrazana aminao, mbola ao anatina fatorana isan-karazany, na zava-mahadomely io, na rongony io, na dito io, na fahantrany io, miandry anao ny firenenao. Esory ny vato de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Vavaksika tompo misaotra anao zahay noho ny famindramponao fa Andriamanitra fitiavana ianao, mahamaika anao ny ahitanay ny voninahitrao zay takonany zao tontolo zao, takonany tsy finoanay, takonany fahaizanay sy takonany olanay ny voninahitrao, tsy miova nefa ianao. Ny taonana ino sy atoky ianao. Tompo ndretsay mivavaka aminao ankehitriny, ataovy manana finoana zay ahitanay ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Ataovy manam-pinoana zay manaiky hiara-miasa aminao. Aza velanao maso eo amin'ny olanay mandrakariva ny masonay tompo, fa eo aminao Andriamanitra, eo akaikinay, eo akilanay. Tompo mivavaka aminao zahay, miandry anay ianao, hijoro. Ama ireo malagasy mpiray tanindrazana aminay, ny olany mpiarabelona aminay, atao vitanay ny voninahitrao. Tao ame fanainao masiny zahay anaiko mpiara-miasa aminao. Aza velanao ibitaka amin'ny fifaliany fahitanay ny voninahitrao samy rery zahay tompo, fa tao mahitako anaiky hiara-miasa aminao ihany koa. De jereo ary ny tanindrazanay am'izao akatoky ny fetim-pireneny zao, am'izao fony malagasy rehetra, manapy anay. Jereo ny fiangonanao, tehirizo ho vavolombelonao, jereo ny tokantranonay sy ny asan'ny tananay tsirairay avy, ataovy ahitany fanambinana sy fifaliany reny, ary ataovy mahana finoana amin'ny toetra aminao zahay, fa marina ny teninao, fa rehefa mitodika aminao zahay, mino anao zahay, de resinao na de ny fahafatesana azy. De ampianazo ray tompo, hiaraka aminao mandrakariva, de mametraka ny fiainanay eo amin'ny fahasoavanao zahay, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Amen.